ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Falmiraba antsika rehetra ry avako malala tratry ity zoma fa 30 ny volana aprily ity. Ny mofinaina voalahatra ho antsika iravy amin'izao faraparan'ny herinandro zao dia ny Matthieu 5:10, andiny 7:20 ka hatramin'ny 9:20. Matthieu 5:10, andiny 5:10, andiny 7:20 ka hatramin'ny 9:20. Vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy ry havana. Hoy Jesosy: ianareo no fanasin'ny tany, fa raha ny fanasina no tonga matsatso, inona indray no asira azy? Tsy misy hery ny anaovana na inona intsony izy fa arinany any ivelany ka ho hitsahin'ny olona. Ianareo no fahazavan'izao tontolo izao, tsy azo afenina izay tanàna miorina ao an-tampon-tendrombohitra, ary koa tsy misy olona mandrehitra jiro ka mametraka azy eo ambanin'ny vata famarana fa apetrany eo amin'ny fanaovan-jiro ka dia manazava amin'izay rehetra ao an-trano izy. Aoka hazava eo mason'ny olona toy izany koa ny fahazavanareo, mba hahitan'ny asa soa ataonareo ka hankalazan'ny rainareo izay any an-danitra. Ray masino manao masinana amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Toro-teny nataon'i Jesosy teo an-tampon-tendrombohitra ry havana, na teo an-tendrombohitra ity eto am-pelantanana antsika ity, ary manondro antsika ho sira ho fanasin'ny tany, ary manondro antsika koa ho fahazavana izao tontolo izao. Manan-karena be ny hevitry ity teny ity ry havako malala, fa ny voalohany tokony ho ao an-tsaina dia ny voalohany dia ny hoe toetra voajanahary ao anatin'ny mpino ny mahafanasina na ny mahafahazavana azy. Zany hoe amin'ny fotoana andraisantsika an'i Jesosy, amin'ny fotoana miainan'ny mpino mampino azy, amin'ny fotoana isan'andro dia fanasin'ny tany sy fahazavan'izao tontolo izao ny mpino. Jesosy tsy miteny hoe miezanareo mba ho mpino, miezanareo ho fanasina, na koa ianareo no manana ny fanasina, na ianareo no mitondra ny fahazavana, tsy izay loatra, fa ianareo mihitsy no ilay sira fanasina, ary ianareo mihitsy no ilay fahazavana. Zany hoe zavatra mandeha ho azy zany, toetra voajanahary ao anatin'ny mpino, voajanahary no ny asan'ny fanahy satsika io ny tsy mila miezaka tsika zany, tsy hoe zavatra ezahany io, tsy hoe zavatra fa zavatra nomeny io. Ary eo no mamarina n'ilay toroteny na ilay heviteny nataon'ny Dietrich Bonhoeffer ao anatin'ilay boky anankiray izay, Prix de la Grâce, le boky soratan'i Dietrich Bonhoeffer, zany hoe ny vidiny fahasoavana ve moa izy vidiny. Fa sariteny nataony manao hoe ny mpino angevo izy dia zavatra tsy mahafanasina azy dia zavatra nomen'Andriamanitra maimai-pony, ary tsy misy hoe zavatra iriny zany, fa zavatra fanomezana maimai-pony, ny mahampino, ny mahafanasina sy ny mahafahazavana zao tontolo izao. Zany hoe amin'ny fotoana rehetra zany dia fahazavana sy fanasina amin'ny mpino. Ny faharoa izay tsara ny marina ry havako malala dia raha mamaky ity andininy ity sika dia tena mampiasa matoateny ataontsika hoe marina amin'ny fotoana rehetra, tsisy fisalasalana Jesosy. Miteny izy manao hoe ianareo no fanasina, ary ianareo ny fahazavana izao tontolo izao. Tsy dia matetika mitranga loatra ity hoe lasa identité ity le izy. Tena ietsona mihitsy zany hoe iza zany dia fanasina, ianao zany dia fanasina, ianao zany dia fahazavana izao tontolo izao. Azo atao mihitsy zany hoe toetra, tena asa hoana re zany azo ilazana azy, ohatrany manondro hoe ianao dia malagasy, na hoe ianao dia azo atao hoe anarany zany hoe azo atao zany hoe anaranao dia ranona fanasina izao tontolo izao na fanasin'ny tany. Rakoto ny asany dia izao fahazavana izao tontolo izao. Zany hoe Jesosy zany dia tena milaza mihitsy zavatra tena toetra anareo io, anareo manokana io.
ary azonareo atao azosoratany eny amin'ny tranonareo hoe atao amin'ity tranonenako ty no mipetraka ny fanasiny tany. Zany hoe tena milaza maha isikatsika mihitsy, tsy maninona azo atao fanampinanarana ko azangera ilaina hoe raha anina fahazavana zao tontolo zao. Izay mihitsy lanja n'ilay tenin'i Jesosy eto. Tsy teny maivamaivana zany io fa satria efa zatra amin'ny teny sofitsika izy fa la miteny zao manao hoe enao dia tononona ianao dia tononona hoe ianao dia mpitsara na ianao dia mpitsabo dia azonao antoka satria efa nomenanao zay titre zay tamin'ny ianao nianatra ohatra dia nomena an'izay fa ohatr'izay koa ny lanjan'io teny io ianao dia fanasiny tany ary ianao dia fahazavana zao tontolo zao. Tena titre izy io. Zay zany tsy tokony ho adinoantsika hoe zavatra nomena maimaim-pona izy io ary zavatra miraikitra amintsika, zavatra nataon'ny tompo tena toetra atsika mihitsy. Tsy hoe toetra vokatry ny fiezahantsika fa nomena atsika. Fa ny fahatelo meloana nazavantsika azy dia izao ilay voambolana hoe ianareo. Jesosy zany raha miteny manao hoe ianareo ny fanasiny tany, toroteny teo tendrompo ohatra io, dia ny ao an-tsaintsika matetika dia ilay fiangonana. Hoe zany engeny fiangonana tsy ilay fiangonana loatra io. Izay eo mazava ho azy fiangonana ve moa zay. Fa ianao mihitsy zany hoe ny tsirairay mihitsy no fanasiny tany ary ny tsirairay ny fahazavana zao tontolo zao. Mety ho fahadisokevitra mantsy dia ny hoe ny fiangonana nge zany tsy za zany fa lay fiangonana lay rafitra zany ka miandry ny feoan'ny rafitra lay rafim-piangonana zany. Fa zay eo fa tsy zay fotsiny feninao enao teranao ny tsirairay mihitsy io. Mampieritreritra mantsy zavako malala indray mahita ny kristianina mametra-panontaniana manao hoe aiza ny feo amin'ny fiangonana amin'ny zavatra ohatra n'izao, aiza ny andraikitry ny fiangonana manoloana ny zavatra ohatra n'izao, aiza ny programa ny fiangonana manoloana ny zavatra ohatra n'izao. Tsy zay loatra mahafanasina, tsy zay. Mahafanasina zany tsy miandry rafitra, mahafanasina tsy miandry fandamina-piangonana fa zao rehefa fanasina za rehefa fahazavana zao tontolo zao azay mihitsy dia tsy hoe miandry ny fanapaha-kevitry ny fiangonana na ny feon'ny fiangonana fa za mihitsy za mandray andraikitra za ny fanasina. Indraindray mantsy manilika andraikitra ny mpino ka mieritreritra fa hoe tsy manamaivana ny fiangonana eto Jesosy raha miteny ianareo. Tsy manamaivana an'izay tsika hoe ny fiangonana tokony hiaraka teny, tokony teniny ahoana ny tokony feoan'ny FFKM manoloana ny tsy fahamarinana, ahoana ny feoan'ny FJK manoloana ny Covid, ahoana ny feoan'ny Eglise Katolika manoloana ny olana ara-pahasalamana. Izay eo, izay ihany. Fa tsy voatery hiandry an'izay mihitsy ianao mahafanasina anao. Fa Jesosy tsy mitodika amin'ny rafim-piangonana, tsy mitodika amina institution fa mitodika amina olona anankiray, olona tsirairay avy izy hoe enao io mihitsy ange le fanasina, enao olona iandrasana, enao le fahazavana. Za zavatra telo zay no tiako ao an-tsainao melohany ivoasana ity teny ity hoe ianao ny fahazavana zao tontolo zao, isika ny fahazavana zao tontolo zao, ianareo ny fahazavana zao tontolo zao sy fanasiny tany. Ny ivoasantsika azy voalohany rehefa malala dia lay dika teny tapany voalohany zany, ianareo no fanasiny tany, ianareo no sira, alasa moa teny grika eo sira, ianareo no sira. Dia raha ny sira ny tonga matsatso, tsy de matsatso loatra lay ao. Tsy lay nandikan'ilay teny tamin'ity baibolitsika malagasy ity no nisafidy hoe sira matsatso, fa tsy matsatso loatra lay izy ao. Marainao lay voambolana nampiasain'ny Jesosy eo, nampiasain'ny Matio zany, marainao tsy matsatso loatra ny heviny. Fa inona re zany ohatrany hoe adaladala na tsy misaina na tsy mieritreritra, zay ny tena dikany, zay ny tena dikany ara-baky teny. Ampiasain'ny Paoly izy io matetika ohatra ny Koritianina voalohany, toko voalohany 2:20 dia mampiasa n'io matoateny io izy hoe marainao, zany hoe adaladala, tsy misaina, manaonao foana. Eo zany lay fahakan'ilay teny manao hoe ianareo ny fanasiny tany. Raha ny sira ny tonga adaladala, tonga manaonao foana, tonga tsy mieritreritra, fa tsy hoe matsatso.
ny dikan'ilay matsatso zany eo de lasa ohatrany hoe lasa manaonao fona lasa medaladalana zay ny tena dikany. De azonao saratsaina amin'izany sahady fa ny sira zany de mety ho adala, lasa sira adala, ary rehefa adala izy na manaonao foana izy tsy mieritreritra izy de tsisy ilana azy. Ary eo no amoasantsika ny hoe inona lay sira moa zany inona. Raha tena jerena ny sira de roa no asany, roa no asan'ny sira fantatsika rehetra tsika mpahandro sakafo. Ny sira nge tsy natao laoka, ny sira natao hanome tsiro lay laoka. Raha ny tena marina tsy le ohatra hoe tsy le tsira loatra ny tena manome le tsiro, fantatsika tsara fa tsy ny sira ny manome tsiro a. Raha ohatra ka ny sira manome ny tsiro a de izao mitovy daholo zany ny tsiron'ny trondro sy ny tsiron'ny tsaramaso sy ny tsiron'ny totokena. Fa zao tsy mitovy izy, fa ny asan'ilay tsira jereo tsara fa ny asan'ilay tsira de mampivoaka ny tsiron'ilay zavatra, levona lay sira de omen'lay sira tena tsirony hoe mivoaka tsara ny tsiron'ny totokena ary mivoaka tsara ny tsiron'ny henakisoa de mivoaka tsara ny tsiron'ny tsaramaso. Raha ohatra ka lay sira ny manome tsirony azy de mitovy daholo zany ny tsirony. Fa izao ny tena asan'ny sira de izao tena mamoaka ny tsiron'ilay sakafo araka ny tokony ho izy. Zay tena asan'ilay sira, manome tsirony, manaiky ho levona zany lay tsira, ho levona lay sira mba hanome tsiro ilay tena izy. Tsy re zany io tsiron'ilay tena izy io tsy mivoaka araka ny tokony ho izy io raha tsy eo lay sira. Raha manao adaladala zany lay sira de izao tsy mivoaka araka ny tokony ho izy ny fahatsaran'lay fiarahamonina. Misy alefasaretsaina hoe misy zavatra tsara zany de izao alefa ao ianao, manaiky levinao ianao de mivoaka amin'ilay tena izy lay fiarahamonina. Zay mahatonga an' Jesosy manao hoe zava-dehibe mihitsy ake ny toetranareo e. Nareo ange ny manome, tsy hoe nareo no hita, tsy zay ny zava-dehibe, tsy nareo no hita, tsy ny tsironareo akory ny zava-dehibe, fa izao mivoaka mivelatra. Ary zay mahatonga ny hoe ny kristianina de izao manondritra izy, lasa mampivelatra izy, zay le sira, lasa mampivelatra ny olona izy, manondritra ny olona izy. Zay le fitiavana namana. Zay mahatonga ny Paoly miteny amin'ny Filipiana hoe aoka noho ny namany mihoatra noho ny tenany avy. Rehefa ohatra ka ao anatin'ny fiarahamonina lay mpino sira de izao lasa manondritra ny hafa izy, lasa mampivelatra n'ilay fiarahamonina izy, lasa mitondra fitahiana ho an'ilay fiarahamonina izy. Zay ny mahasira azy. Rehefa koa malala adala kosa izy, lasa adala zany lay sira. Raha ohatra ka izao tsy levona izy, tsy levona izy de ny tsirona sira ny renao. Alefasaretsaina zany ianao mahandro poireau de mangotraka le poireau de alefanao le sira de tonga ianao dia mihinana le poireau, tonga de vongatsira no azonao na tonga de tsirona sira be fotsiny fa tsy sirona poireau, tonga de atsipinao iny. Izy inona ty vagaty poireau tadiaviko, lasopy tadiaviko fa tsy sira. De zay le adala, zany hoe lasa tsy manome tsiro izy zany, fa lasa mibahana izy, lasa izy ndray no asondritra lay fiarahamonina, lasa izy ndray no mamotika lay fiarahamonina, lasa izy ndray no te hisongadina, lasa izy ndray no miariary ao anatin'ilay fiarahamonina. Tsy zay le sira rehefa hoy Jesosy manao hoe tsy zany ianao. Ianao dia ianao no manome tsiro, manome aina, mampivoaka lay tsara ao anatin'ilay fiarahamonina. Lay tsara tsy ianao fa lay tsara ao anatin'ny olona, lay tsara ao anatin'ilay olona. Zany ny teny grika matsoina hoe éduquer, ny teny grika nazona ny teny hoe éduquer ekdokeo dia mampiseho ety ivelany, mamoaka ety ivelany. Zany hoe ny toetsaina grika de izao manao hoe ny antsoina hoe manabe de mamoaka zay tsara ao anatin'ny olona, manao zay ivoahany tsara ao anatin'ny olona.
tsy hoe mampiditra ny tsara ao anatin'ny olona instruire zay fanabeazana latina instruction fa ny fanabeazana nataon'ny grika teny hoe ao anatin'ny olona ao misy zavatra tsara indrindra anatin'ny kristianina misy zavatra tsara rehefa nandray fanamasina izy fa ny adidiny atsony hoe manabe dia mampivoaka n'izay tsara zay le fanasina afako malalo nahoana ary ny fiarahamonina misy mpino no tsy mivoaka ny tsara satria dia izao be dia be ny fanasina lasa adaladala tsy mampivelatra ny hafa izy tsy manositra ny hafa izy fa ny tenany ny tiany asondrotry ny hafa lasa manao ny hafa ho tohatra fiakarana izy fa ny faharoa dia zao rehefa ko malala mijanony amin'ny hoe siro ihany sika ny toetrana faharoa ny sira dia izao koa itsika moa nytolo malagasy efa nahalala ny efa ela tsy mba nanana frigo ny tolo malagasy tsy mba nanana fitehiria réfrigérateur ny tehirizana sakafo fa ny sira ny fitehirizana sakafo ary falatika tsara zany lanja ny sira zany fa zany ny tahiry sakafo zany ampiasaina ny sira zany hoe lay sira dia mitahiry mba tsy hatonga lay fahalovana rehefa tsy eo ny sira dia miditra ny fahalovana dia ho Jesoa nareo lay sira miaro ny fiarahamonina tsy ho azo ny fahalovana raha tsy eo lay sira dia lo no zany dia ho Jesoa manao hoe jereo tsara fa misy fahalovana mety manimba ny fiarahamonina rehefa toerana misy ianareo dia miala ny fahalovana tsy ianareo no mitondra ny fahalovana sanatria fa le fahalovana efa eo fa raha efa eo nareo dia mandositra io fahalovana io afako malala iza ny anaranao dia toy izy hoe ranona fanasin'ny tany zao rehefa malala toetra io mety tsy etretina hoe za angamba Jesosy ohatrany tsy mba nahavitan'izany dia eo no mikapoka ny tenanao eo hoe tena ohatrany tsy mba fanasina Jesosy za Jesosy tena nanao adaladala mihitsy indraindray andraindray dia izao ohatrany tsapako Jesosy ohatrany fanasina adaladala fanasina nanaonao foana andraindray mety mikapoka ny tenanao ianao fa zao na inona dia izao fanasina ianao noho ny aminao dia nitahino io fiarahamonina io zay reo tsara ny tenin'ny tompo tamin'ny Abrahama hoy izy tamin'ny Abrahama manao hoe ho fitahiana ho an'ny firenena rehetra ianao ho fanasina ho an'ny firenena rehetra ianao zany hoe zao rehefa ko malala tsy voatery hoe dia inona ny asa nataonao fa zao noho ny fisianao tao dia nitahina ilay firenena dia nitahina ilay fianakaviana dia nitahina ilay fiangonana dia nitahina izao tontolo izao satria tao ianao dia izao nitahina Andriamanitra zay ilay fanasina rehavako malala zay mahamaimaimpona azy zany hoe narovan'Andriamanitra tamin'ny valana retina ilay fianakaviana na nisitranina tamin'ilay valana retina ilay ankohonana satria nisy fanasina tao tsy vokatry ny fiezahana fa satria nisy fanasina tao dia nitahian'Andriamanitra sotra fotsiny izao no zany aza dia marina fa mety hoe adaladala ianao indraindray asa tsy fantatro hoe adaladala nataonao tany fa izao fanasina ianao dia hiditra ny tapany faharoa tsika manao hoe tsy fanasina ihany ianareo Jesoa fa izao koa fahazavana ianareo ao anatin'ilay boky kely nosoratan'ny Dietrich Bonhoeffer izy io pastera allemand tamin'ny nanodidina ny ady lehibe faharoa ary isan'ny jaly nanohitra ny nazisme nanohitra ny fanjakana Hitler ity paster ity mahafinaritra ny asa sorany fa ny fomba famoasany heviteny fa tena ara-panahy be mazava ny heviteny ara-panahy foana fa misy heviteny latsapaka kokoa mampitoditra kokoa amin'ny lafiny ara-panahy dia izy manao hoe zao nge izy ao anatin'io boky kely ndesahany io zao izy andy izao tsy voatery hoe fahazavana daholo ingeny olona ozy fa mety ho fanasina koa ny fanasina ozy dia zao lay tsy dia hita loatra lay miasa mangina le manaikana foana tena lay tsy mpiady voninahitra lay mitondra fitiavana lay solika mandrehitra lay hazavana fa tsy hita izy akory fa misy fotoana kosa ianao ozy hazavana ianao indray no hita ny sira tsy hita levona fa ny hazavana hita ety ivelan'ny hazavana hita miariary ny hazavana dia misy fotoana hazavana ianao
misy fotoana miariary mampazava anao zany hoe raha hazavana de zao inona moa ny asan'ny hazavana ny hazavana de izy mame maridalana rehefa raha ohatra ka maizina lay hazavana dia tsy hitatsony hoe ty sotrobe ty stylo ty telefona ty seza ty latabatra voatakadaka daolina ny latabatra na ny seza voadonany varavarana ny loha sy ny sisa rehetra mety maratra ny olona ao anatiny mifandona tsy hitatsony ny gel sy ny sisa rehetra rehefa maizina fa rehefa mirehitra rehefa mazava misy mazava kosa de afaka maninona ny olona afaka miasa ny olona afaka maninona ny olona afaka mahay manavaka ny zavatra rehetra zay ampiasainy ny olona rehefa miariary mirehitra ny jiro mazava dia lasa hitan'ny olona hoe maloto izy zany hoe zava-dehibe zany le fahazavana zany tsy mahatonga ny olona afantatra ny tenany ihany hoe ay maloto azany madio azany zao tsy mahatonga ny olona afantatra ny tenany ihany fa mahatonga ny olona koa afantatra ayanavaka hoe ity zavatra ity olona ary tsy vitany hoe zay ihany fa mahatonga ny olona afaka miasa be dehibe zany no entin'ny hazavana tsy lay manome tsiro ihany zay mbola eo mampivelatra zay mbola eo fa inona moa ny fivelarana raha tsy eo ny hazavana fa hazavana zany mampafantatra hoe tena maloto be zany za zany tokony andeha hisasa koa tsy mibango volo azany na koa le fahazavana ny mahatonga ny hoe ty zavatra ty tokony diso toerany ty korotana be koa zany trano zany korotana be koa zany maloto be zany lalany zany na koa hoe mazava ny andro tokony nadio trano aingana tokony anao devoir sy ny sisa rehetra zany hoe ny fahazavana zany tsy vitany hoe mampahafantatra ny olona ny tenany fa mahatonga ny olona afaka miasa mahatonga ny olona repère mahafantatra hoe atynona zao ny tokony atao tsy lay hazavana akory no miasa tsy zay tsy lay hazavana no manadio ny olona manadio ny tenany ihany fa rehefa mirehitra le hazavana de hita miariary hoe maloto azany tsy lay hazavana akory manao an'izany rehetra zany fa lay hazavana no mahatonga ny olona mahafantatra ny tokony ataony ary zay ny teniny Jesosy nanao ny hazavana tsy nareo akory manao ny zavatra rehetra tsy zay tsy nareo akory mampanao ny zavatra rehetra tsy zay fa ianareo no mahatonga ny olona mahafantatra ny tenany rehefa eo nareo de mazava de fantatry ny fiarahamonina manao hoe tena mba tsy mety koa zany fiainako zany zany hoe lay fahazavana zany de tena sarobidy mihitsy le fahazavana no mahatonga fahatserovatena le fahazavana tsy manome moral tsy manao hoe mba mahatserovateny nareo koa voretra nareo koa tsy misasa nareo koa maloto nareo koa kamo le fahazavana tsy manao an'izay fa le fahazavana ihany no mampiariary manao hoe tena mba kamo kosa zany tokony asa tsy le fahazavana no manondro manao hoe ity fitaovana ampiasainao androany ity tsy manao an'izay tsy miimposer tsy manao an'izay le fahazavana fa le fahazavana no mampiariary fotsiny manao hoe ity sotrobe fa tsy marito fa raha ohatra ka tsy eo le fahazavana de ho afangaron'ny olona ny sotrobe sy ny marito ny taratanana zany itsika manao hoe sarobidy ny anjara-toerana le fahazavana no zany rehefa ko malala eo no mahatonga ny hoe inona ny mahatonga antsika mana zany toetra sarobidy zany alaivo sarasaina ingeny fa nampinaranao hoe fahazavany fa sarobidy ingeny andraikitrao ny fijoroanao fotsiny zany na eo anao zany de mahatonga ny olona manana rispo hiasa mahatonga ny olona manana rispo hanangan-javatra mahatonga ny fiarahamonina hanana créativité mahatonga ny fiarahamonina hanana fifaliana mahatonga ny fiarahamonina hayanararoatra mahatonga ny fiarahamonina mahatonga ny manodidina anao ahafantatra ny zavatra tsara tsy voatery lay ray mantsy ny ozatsika masy zao foana manao hoe lay activisme atsika iny le mizakazaka manao ity atao ity tsy zay loatra le fahazavana fa le fahazavana de zao mampiariary ny olona fotsy rehefa eo ianao de fantatry ny olona ny zavatra rehetra toetranao fotsiny zay tsy zavatra hoe foroniny zany fa zavatra toetranao mandeha ho azy ao anatinao avako malalo zany angeny filazantsara io tenin'Andriamanitra io rehefa torianao io filazantsara io rehefa torianao de miteraka faharina
ny filazantsara toriana nge no mahatonga fahazavana na ny marimarina kokoa, mahatonga fahatserovatena, mahatonga finiavana, mahatonga fiainam-baovao. Iavako malala fanasina ianao sady fahazavana. Toetra sarobidy ny men'Andriamanitra anao io Jesoa. O Jesoa tsy manao izy hoe mieza fa izy manao hoe zao tena aoka mihitsy ianareo mihitsy fa tsy aoka mantsy mbola subjonctif fa tsy subjonctif nitsy nampiasain'i Jesoa eo fa tena fahazavana indicatif affirmatif amin'ny teny frantsay zay mihitsy tena lazaiko marina amanao fa fahazavana ianao tsy hoe mazava tsy zay fa fahazavana. Areto mpamarana dia le fahazavana zay resaha amin'ny tompody izy manao hoe io mety misy vata famarina manarona an'io izy sy miteny manao hoe tsisy olona mandrehitra jiro dia mitsoka azy le fahazavana mirehitra foana satria natiora efa nomen'Andriamanitra antsika dia fahazavana. Andriamanitra zany tsy mametsy fohifohy zany, itsika mametsy fohifohy. Rehefa atao anatintsika ny fanahy masina dia fahazavantsika. Fa izao mety eo ambany vata famarantsika, mety lasa eo ambany vata famarana. Vata famarana dinona re zany azo anoharana azy mety ny olona ambanivohitra zao mahafantatra an'le hoe fefany. Fefany dia le famarana vary iny, famarana ohatran'ny hoe zinga fefany. Fa vata zany le famarana zay vata zany hoe vata zay izy dia karazana fandrefesana izy tokantrano dia misy an'izay tamin'ny Palestina. Vata fandrefesana zany hoe zao ny abetsaky ny vary atao tokantrano ohatrany hoe kapoka zao tsisy trano tsy misy kapoka. Nisy tolona pisiresa be kapoka atao ao fa ohatrany hoe kapoka dia atao hoe mandrehitra labozia ianao dia tsy misy olona mandrehitra labozia dia manao azy eo ambany kapoka. Nahoana ny kapoka ny nampiasain'i Jesoa na nahoana ny vata famarana ny nampiasainy dia zao raha vao ataonao ambany kapoka izy dia tsy mazava intsony. Zany hoe lay aza refesina lay hoe lay mahakapoka azy fa ny hoe lay fitaovam-pandrefesana. Zany hoe raha vao tsarainao sy refesinao zay ny dikany hoe vata famarana, raha vao refesinao lay azavana dia tsy mazava intsony zay ny dikany. Fa avelao inona ny mety mahatonga ny olona tsy ho fahazavana zany, mahatonga le marimarina kokoa mahatonga n'ilay fahazavana tsy mivoaka dia zao misy ferana le izy, refesina le izy, voafetra le izy, lasa ataotsika ao anatina vata famarana le izy, lasa refesitsika manao hoe ity ilaina ity tsy ilaina, lasa refesitsika manao hoe zao ihany ny tena fahazavana ilainay, zao ihany. Lasa misy vata famarana be dehibe zany mandrakotra azy hoe inona koa zay fahazavana reny, zay ny vata famarana voalohany. Inona koa zay fahazavana reny, ny fahazavana tena-diavana dia ny olona be diplôma manana ny siansa, ny fahazavana-tsaina ohatr'izao, niveau ohatr'izao dia sarona lasa tsy fahazavana intsony. Ary zay indraindray ny mahatonga ny fiarahamonina mahaizana ankehitriny. Betsaka ny fahazavana men'i Kristy saingy ny fiarahamonina mametraka vata famarana. Toy izy manao hoe inona moa ny ilaina n'izay fahazavana zay fahazavako. Fa zao tsy maintsy ny fahazavana zao tontolo zao natao hoe fahazavana dia apetraka eo ny karazana diplôma be dia apetraka ao ny expérience be dia reny le vata famarana. Tsy hoe tsy ilainy reny, ilaintsika ny critère sy ny fahalalana amin'ny université fa zao ndraindray mety ho vata famarana koa izy reny. Ndraindray raha vata famarana dia ferantsika manjary tsy mipotra le tena fahazavana Kristy marina tokoa. Ary tsika manao hoe io Jesoa manao hoe lay fahazavana dia mipetraka eo amin'ny fitoeran-jiro. Lay fahazavana dia mila fitoeran-jiro hipetrahana, mila fitoeran-jiro hipetrahana. Ny fahazavana zany tamin'izany fotoana zany moa ny tao an-tsaina dia lay ohatran'le lampe reny lay fanaovan-jiro dia raha mijery raha mahita jirijiro filtrantsa eny nareo dia zao misy an'iny izy manao hoe ao amin'iny no tena mazava. Ny dika zany dia zao ny fahazavana dia mila mipetraka tsara amin'ny toerany ary tsy saronana zay izy vao mazava.
inona ny toerana tokony misy atsika ilay fahazavana, inona ny toerana tokony misy atsika. Aoka ianao hipetraka tsara ny toerana tokony misy ianao de zay ianao vao fahazavana. Raha tsy zany dia raha tsy mipetraka tsara amin'ny fanaovan-jiro ianao eo amin'ilay toerana tokony hisy ianao ary tsy eo ambary vata famarana de mahazava tsara ianao. Mahafinaritra be ny hazavany jué lay kristianina mipetraka tsara amin'ny toerany amin'ilay fanaovan-jiro iny zany. Kristianina mipetraka tsara ao amin'ny Kristy, lay antsoina hoe menorah hitatsika ao amin'ny bokin'ny Exodus lay nataony lay hita ao amin'ny efitra masina, dia io noarina amin'ny Jesosy Kristy. Io ny Apokalipsy de mampitahana izy io amin'ny Jesosy Kristy. Zany hoe mazava tsara ianao rehefa mipetraka tsara, rehefa mitoetra tsara ao amin'ny Kristy ka tsy mandrefy ny fahalalanao amin'ny fahalalan'izao tontolo zao, tsy mandrefy ny fahazavan'izao tontolo zao amin'ny fahazavanao, fa ny fahazavanao de fahazavana tovozona ao amin'ny Kristy. Ary rehefa ao amin'ny Kristy ianao de manjary maridalana mahatonga fahatserovatena ho an'ny olona. Afaka malala aza misalasala ary fenao ny fanasiny tany ary aza manao adaladala. Ianao ny fahazavan'izao tontolo zao mitoera tsara eo amin'ny Jesosy. Aza ny fahazavana zay tononon'izao tontolo zao fahazavana no raisinao fahazavana, fa lay tena fahazavanao efa ianao ny fahazavan'izao tontolo zao. Tsy fahazavana tadiavina tsony zany, fa fahazavana efa nomenanao ianao io meza mitoetra tsara ao amin'ny Jesosy de mitondra fahazavan-tsaina sy fiainana ho an'izao tontolo zao ianao. Ivavaka isika. Tompo, sotranao zahay noho ny amin'ny toetra nomenao anay, fa sady fanasiny tany zahay ny fahazavan'izao tontolo zao. Ny tany itoeranay izay rehetra eo aminy manjary misy aina, misy mivoaka ny tsiro zay nomenao azy, ny talenta nomenao, mpampivelatra ny talenta ny hafa zahay, manondrotra ny hafa zahay satria fanasiny tany. Ary manjary misy asiny ny tany zay honenanay noho ny amin'ny fanahinao aty anatinay. Misaotra tompony amin'izany toetra tsara omenao anay zany, de aza velanao hitondra tena tahaky ny adaly zahay, fa tahaky ny endry. Ampianazo ray tompo atsiary fa fahazavan'izao tontolo zao izahay no mitondra fahazavan-tsaina, tonga hita ny fiarahamonina ny atao, tonga hita ny fiarahamonina ny lalana tokony izorany, tsy noho zahay fa noho ny fahazavana zay ataonao eo aminay. Tompo, mamindrafo aminay, terizo zahay, aza vela saron'izao fahendren'izao tontolo zao ny fahazavana mahazay anay. Jereo ireo marary, jereo ireo manana olana, ataovy mahay misaotra anao reo sitrana, ataovy faly aminao reo mandray fitahina, ampahirizo ireo mpitsabo, ampahirizo ny fiarahamonina zay miady amin'izao varanaretina izao. Jereo koa ny fiangonanao mifampitotro amin'ny-bavaka, jereo ny fiangonanao mitolona amin'ny-bavaka eo no ivavaka tompo, mba hahatonga ny firenenay ho sitrana. Misaotra Jesosy. Amen.